amin'ny TV Plus Madagascar, Nicolas Rabemananzar. Voalohany indrindra dia misaotra betsaka ianareo rehetra izay tonga tetỳ amin'ny Coliseum. Ianareo rehetra tany tokantrano manerana ny Madagasikara. Kompatarana ho an'ny Morondava ho avy Tsoela any ny TV Plus Madagasikara. Isaorana ihany koa ireo mpandraharaha rehetra nanampy ny TV Plus Madagasikara nahafahana nanatanteraka an'izao lanonana lehibe izao. Isaorana ihany koa ny jury izay nanao ny ainy sy ho zavatra nandritra ny fotoana lavabe. Isaorana ihany koa ianareo candidat rehetra izay nandray anjara. Araky ny tenin'ny jury teo dia mpandresy daholo ianareo. Za aloha tsy haiko izay vokatra omeny jury ao fa ho hitantsika eo ny vokany. Ny taona 20 sy 2000 dia miato kely aloha ny copie-collé sy ny découverte. Tsy hanaontsika satria misy zava-dehibe eto amin'ny firenentsika amin'ny taona ho avy iny mba tsy hanelingelina ny zavatra karakarain'ny firenena ny TV Plus Madagasikara dia miato kely olo izy amin'ny taona iny. Fa amin'ny taona manaraka indray dia ho avy Tsoela indray sika hanao ny découverte sy ny copie-collé. Eto dia andao anareo eto amin'izay satria tsy andaraka tsony no mamoaka ilay valiny satria io tena mafy be ary mamparary fo mihitsy ary indraindray tsy araky ny eritreretinao ny vokatra satria zay natao hoe kilalao, zay natao hoe fifaninanana, misy ny mpandresy dia misy ny resy tsy mody. Sotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vary. Eny ary tompoko, mankasitraka ny filotana generaly Nicolas Rabemananzar tamin'izay lahateny izay. Tiana mariana trano fa ny SMS nalefanareo tany an-trano ianareo mpanohana rehetra sy ny noty nomendreo mpitsara no afahantsika amoaka ireo. Misy fanomezana avy amin'ny TV Plus Madagasikara ho anareo candidat rehetra dia nahazo fanomezana manokana avy amin'ny TV Plus Madagasikara. Nareo finalista zany. Reto namako reto ny hizara azy tsirairay aminareo. Ya, dia mahazo fanomezana avokoa zany izy roapolo mianada tafekatra amin'izao final izao izay ometsika tehaka mafy be ny TV Plus Madagasikara nandroso izay fanomezana izay. Ho antsotsika ny commissaire au jeu izay nanaramaso ny vokatra ny SMS izay nalefanareo ny nody izay natambatra. Ho antsotsika avy hatrany ary raha tsy mandresy Alain sy Edy Zafitsimbelo. Izany rehetra izany dia manaproof mangarahara tanteraka ity lalao itsika ity. Iny amin'ny commissaire au jeu atsika ny valopy misy ny vokatra izay ho ateriny eny amin'ny jury. Mariana hatrany fa efatra no azo fanomezana izay. Ny akabeany dia fandehanana ny ampitan-dranomasina miampy fanomezana marobe avy amin'ireo mpanohana ny lalao copie-collé sy ireo mpiara-miasa rehetra. Fa na dia eo aza izay mpandresy efatra izay dia misy ireo loka izay hitambarany izy 20 mianada. Ao anatin'izany ny loka avy any amin'ny Sofia Spaghetti Francia izay ho atolotra ireto mpiara-miasa arabaritra ireto. Ary dia mankasitraka ihany koa ny Andriamatoa Joelson izay tompon'andraikitra ao amin'izany Sofia izany. Mbola misy ihany koa ny fanomezana hafa ho azy 20 mianada avy any amin'ny Tampico avy any amin'ny Baolay ihany koa avy any amin'ny Lexi
diasany manome an'izay loka ho azy roapolo mianadahy tafiakatra tao anatiny ity dikana famaranana ity. Elias, irosika ao anatin'ny filazana ny coup de cœur. Fa mialohan'izay andeha ho jerevantsika vetivety hoe inona izay ho lokany coup de cœur découverte Madagascar izay. Pour le coup de cœur de cette édition 2017 dans la catégorie découverte Madagascar, TV+ Madagascar, en collaboration avec Air Austral, offre un voyage à la découverte de Bangkok. Izay découverte Madagascar, coup de cœur découverte Madagascar io zany dia notolorany Air Austral voyage makany Bangkok. Iroso amin'ny suspense amin'izay ary isika samy hijery an'ireo écran géant rehetra ireo ho hitasika eto tompoklasy tovovavy amin'ity androany ity hoe iza no coup de cœur ny découverte Madagascar taona 7 Ka ny écran izay hitantsika eto amin'ity toerana no amoaka ny vokatra ary izay mivoaka eo amin'ny sariny eo amin'ny écran sariny dia tonga dia mandroso miazakazaka be ery aloha ery mba iorakorany kely rehetrarehetra alefantsika amin'izay ary ny vokatra. Iza le izy! I Shakira Ndria avy any Antsirabe, coup de cœur découverte Madagascar. Tompoklasy tovovavy découverte Madagascar avy any Antsirabe. Shakira Ndria no nibatany coup de cœur tamin'ity taona 7 ity. Omiantsika horakoraka mafy be izy, omiantsika tehaka ihany koa. Efa izany tazantsika izany sahady nisy olo-tenany Air Austral izay manolotra ny aboara lehibe azony Shakira Ndria. Fa ankoatran'izay doa dia mbola misy fanomezana ihany koa ho atolotra ho an'ny Shakira Ndria dia avy any amin'ny Netasec dia mahazo bon de nettoyage ho ana fiarakodia izy ary ho ana zavatra anankifolo izay ho atolotry madame Rafanoarana Ando Asina. Mitohy hatrany izay fanolorana ny loka ho an'ny coup de cœur découverte Madagascar 7 Shakira Ndria. Dia mbola misy ihany koa bon d'achat 300 000 ariary avy any amin'ny Manda SA izay tolotry ny colonel Reribaka. Omentsika tiaka mabe koa colonel Reribaka. Zafady indrindra tompoko. Shakira Ndria, coup de cœur découverte Madagascar 7 manahoana ny fihetsefonao? Voalohan-teniko aloha dia misaotra antsika rehetrarehetra raha tsy misy antsika rehetrarehetra dia tsy tanteraka izao zavatra rehetra izao satria
ny fifidiananareo na toy izao analo voalohany indrindra nateo amin'ny talentako dia misaotra betsaka ny jury koa za misaotra betsaka ny jury fa tena zava-dehibe ny fisianareo teo raha tsy teo nareo ny sisy afaka ny tsaranay amin'ny zavatra nataonay. Ia, ankoatran'izay Jackie dia mbola mahazo bourse d'études mandritra ny 3 taona ianao any amin'ny ISFPS leader izay omen'ny Andriamatoa Mahasoa izay PDG any ISFPS leader. Mangano azy mihitsy ny masony Jackie Randria mpiandeven'ny dia Falery Atsirabe amin'izao amboara izao. dia efa miomankomana isika rehetra fasha izay misy an'ireo mpandresy rehetra na coup de cœur izany na copie-collé na découverte fa hoaterina amin'ny fomba ofisialy any atoerana ireo mpandresy rehetra ireo any amin'ny toerana izay niavian'izy ireo tsirairay avy. Eny ary tsy maintsy andalo Atsirabe zany ekipa copie-collé anatrany Jackie Randria ary anao fety makotrokotroka ho fitsenantsika izao coup de cœur découverte izao. Iroso amin'ny proclamation manaraka ary isika coup de cœur copie-collé fito ambin'ny folo sy roa arivo tompo plasy topobavy no fantarisika mialohan'izay anefa dia andeha eo arahintsika vetivety hoe inona ny loka lehibe izay miandrana izany coup de cœur copie-collé izany. Pour le coup de cœur copie-collé de cette édition 2017, TV+ Madagascar, avec la coopération de Air Austral, offre également un voyage à la découverte de Bangkok. Izay coup de cœur any copie-collé dia ho any Bangkok ihany koa izy. Andeha isidina any ampitan-dranomasina any andeha raha hojerevantsika topilasy topobavy hoe iza izay voafititsika rehetra ho coup de cœur any copie-collé fito ambin'ny folo sy roa arivo izay. Ometsika tabataba be
no osatsika dia tsy nizany fa ny mpandresy amin'ny découverte Madagasikara sy ny mpandresy amin'ny Copy-Collé. Andao ara ho jerevantsika ny mpandresy ny découverte Madagasikara 7 Melohan'izay aloha aleo ho jerentsika ny jerevantsika amboara. hoe inona ny loka lehibe izay miandry an'izany mpandresy ny découverte Madagasikara 7 izany. Le lauréat de la catégorie Découverte Madagascar de cette édition 2017 gagne un séjour à Paris, la plus belle ville du monde, offert par Orange Madagascar. Amin'ny Paris, izay gagnant any Découverte Madagascar, izy ity dia tapakila avy any amin'ny Orange Madagascar. Te antany anareo zay hoe raha nieritreritranareo mpijery reo a, iza ilay mpandresy amin'ny Découverte Madagascar. Aleo jerentsika ny écran. Ny écran géant ara no ilaza amintsika anambara hoe iza ilay mpandresy lehibe amin'ity découverte Madagascar 7 ity. Tup klasy, tup vavy, voaositra ho mpandresy lehibe ny découverte Madagascar. Silira! Avere para sa una pura kanga. Efa warina eo esoa ny sortena ny Orange Madagascar andre matoa Benza Arson izay anotra ny tapakila ho an'ny Silira andeha isizina any ampiana-dranomasina ny araka izany andeha ho any amin'ny Paris Silira. Ankoatran'izay dia mbola misy fanomezana hafa atolotra ho an'ny Baba Tsilira dia mahazo bon de nettoyage na fiarakodia iray sy zavatra anakifolo avy any aminay tasaika izy a. Mahazo ihany koa écran LED 32 pouces avy any amin'ny Baolay. Mbola mahazo ihany koa abonnement mandritra ny Ayrton avy any amin'ny Canada Madagascar. Mbola mahazo ihany koa bon d'achat 300 000 ariary avy any amin'ny Manda SA ary mbola mahazo bourse d'études mandritra ny 3 taona ao amin'ny ISFPS leader. Fandasikely aloha ny mba ampiresantsika adino le izy tamin'ny Fredo teo fa ampivolantsika Baba Tsilira hoe manao akory ty fihetseponao naoda iro mpandresy. Faly gny foko misaotra TV aloha misaotra ny mpitsara misaotra lerany Madagasikara iaby zay nikarakara nakay zao Tsilira. Zay gny fifaliam-poko misaotra nareo iaby manontolo tsy magnavaka hoe zao Tsilira.
ohatrany tsy dia ampy zany orakoraka zany isaroatelo iny tele anao naody avy any amin'ny baolay ay saiky bizo teo amolitra iny ny nanolotra ilay fahitalavitra dia Andriamatoa Ramahery Arsan Genot izay attaché de direction. Ny solitenan'ny Canal Plus Madagascar ihany koa dia Madame Lala Ramahery Rarny Thompson izay tompon'andraikitra ao amin'ny Canal Plus Madagascar. Manontany tsy lira hoe anazy daholo ny vereo. Ainao iazy reo nahoda. Ankasitrana ihany koa Andriamatoa Benja Arsan solitenan'ny directeur général ny Orange Madagasikara izay efa nanolotra ny tapakilany Zouk be tsy lira teo. Ia, andeha ho jerentsika mpandresy iray farany amin'ity famaranana ny Copicole fito amby folo sy roa arivo ity. Ny mpandresy lehibe ny Copicole no andeha ho jerevantsika aloha ny hoe inona ny loka goavana izay miandry azy. Pour le gagnant de Copicole 2017, British School of Madagascar et Royal Bet offrent un voyage et un séjour inédit à la découverte de la capitale de la Hongrie en Europe, Budapest. Budapest no andeha fiaramanidina izay Copicole 5e édition ity dia fanomezana avy amin'ny British School of Madagascar izay tolotry Monsieur José Torres sy président cité. Yan Royal Belt zany no manolotra anazy miaraka British School. Andeha ho jerevantsika amin'izay tompo klasy tompo vavy hoe izay ilay mpandresy ny Copicole fito amby folo sy roa arivo. Copicole Tahiri. Dia efa hitatsika présidentité izy Monsieur José Torres anolotra ny tapakila. Izy ireo dia solitena avy amin'ny British School sy ny Royal Belt izany ny telebingo. Mahita tapakila roa isika dia mety gaga efa maninona ny anankiroa satria misy solitena ny Télé Plus Madagascar iray anaraka ny miora Copicole Tahiri any Budapest. Ankoatran'izay dia mbola mahazo ireto fanomezana afireto ianao miora mahazo bon d'achat anasana fiarakodia iray sy entana folo avy any amin'ny Netasec. Mahazo ihany koa écran LED 32 pouces avy any amin'ny Baolay.
manda esa. Écran camp de pouce avy any amin'ny baolay. Bourse d'études mandritra ny 3 taona avy any amin'ny ISFPS leader. Abonnement mandritra ny herintaona avy any amin'ny Canal Plus Madagascar. Ary bon d'achat 300 000 ariary avy any amin'ny Manda SA. Eny ary fa ianareo 9 mianada ambony ianareo 9 mianada ambony eo amin'ny découverte Madagasikara sy copicolé dia mahazo ireto fanomezana izay ho tenen'ny andro ireto. Bon d'achat de nettoyage avy any amin'ny Netasec. Ho anazy 9 mianada. Dia manolotra fisaorana izahay ekipan'ny TV Plus Madagasikara sy ny ekipan'ny copicolé ho anareo rehetra izay tonga tetỳ Antsonjombe, ho anareo rehetra izay nanaraka anay tany atokantrano tany. Ampatsahivina ireo Padre sy Pania ny grand gagnante ho an'ny copicolé dia ny copicolé any Tahiry. Ny coup de cœur copicolé kosa dia Fredo copicolé Elidio avy any Toliara. Ny mpandresy lehibe ho an'ny découverte Madagasikara dia Tsinira avy any Toliara. Ary ny coup de cœur ny découverte Madagasikara dia Jakirandria avy ao Antsirabe. Dia efa miomana ianareo faritra ireo fa ho avy any ekipan'ny copicolé andeha hanatitra ireo mpandresy ireo. Io dia maneho fisaorana lehibe ho antsika rehetra izay tonga nijery mivantana nyty lanonam-pamaranana ny copicolé adiany fadimity. Mafy ny lalana diavina ianto makasitraka anao niaraka foana tao anatin'izao fiarahanana finatra izao a. Makasitraka ny Pani, makasitraka n'ireo ekipa rehetra any ambadika any izay niara ny faribona. Veloma tompoko! Veloma tao any tompoko!